Fa miarabantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangelique Chaîne ao anatin'izao fandaharana izao. Mino fa asoanao ny fandaharantsika androany ary manasanao mba hitona ny olona namana izay ao an-tranonao na ny amin'izay toerana misy mba hanaraka ny fandaharantsika fa tsy hanenenanao ny fotoana fo izay rahantsika eto androany. Eto ampandohana dia te hampafantarantsika ny fotoana lehibe izay iarahantsika amin'ny fiangonana Chaîne. Misy zavatra anankiefatra lehibe reto tiako hampafantarina anao. Ny voalohany dia ny fotoana izay antsoina hoe fito alahady. Ny fotoanan'ny fito alahady dia fotoam-bavaka mandritra ny alahady anankifito izay efa nanomboka tamin'ny 18 septambra lasa teo ary tsy hifana raha tsy amin'ny 30 oktobra izao. Izany hoe efa nanomboka tamin'ny 18 septambra sy ny 25 septambra dia tamin'ny alahady 2 oktobra teo dia toy foantsika mandrapatonga ny 30 oktobra. Ny lohahevitra dia ny hoe ny fanomezan'Andriamanitra. Ny fanomezan'Andriamanitra. Andriamanitra dia tena manana fanomezana be dia be dia be dia be homenantsika. Ary raha toanao ka vonona handray an'ilay izy dia afaka hanova tanteraka ny fiainanao ny fanomezan'Andriamanitra. Izay ny filazana voalohany. Filazana faharoa tiako hampafantarina antsika dia mampianatra koa amin'izao fotoana izao ny hoe miaina amin'ny surnaturel. Isan-kariva izy io. Rehefa talata alarobia alakamisy amin'ny 5 ora sasany dia mampianatra fotsiny momba an'izay ahoana marina ty atao hoe miaina amin'ny surnaturel ity, miaina amin'ilay fiainana ara-panahy, miaina amin'ilay fiainana ao amin'Andriamanitra tahaka ny ahoana ilay izy. Mafonja dia mafonja ny zavatra resahana ary tena azo pratikena ary tana fiovana goavana. Itsy am'raikisa ny resahako an'izany. Misy koa ny tanjom-bato rehefa talata larobia sy ny zoma. Talata sy ny zoma dia amin'ny 12 sasany, ny larobia amin'ny 2 ora sy sasany. Ampianarana mikasika ny hoe miaina amin'ny surnaturel io. Izay ny filazana anankiroa lehibe. Ny filazana anankiroa lehibe farany dia amin'ny 29 oktobra sy ny 30 oktobra no famarana ny fito alahady etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Ny 29 oktobra dia fotoana natokana fotsiny ho an'ny vehivavy. Ho an'ny vehivavy ka manasinareo vehivavy rehetra ho avy amin'ny 29 oktobra ho avy izao etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Misy fidirana anankiroa izy io. Asabotsy ny andro. Asabotsy 29 oktobra amin'ny 1 ka hatramin'ny 3 dia misy nay amin'ny 3 ka hatramin'ny 5. Ny amin'ny 1 ka hatramin'ny 3 ora dia hoe hampody ianao avy amin'ny fahababoan'Andriamanitra. Afonja dia afonja ny zavatra ho resahana aminao ary tena hita fiovana lehibe ianao. Ny fidirana anankiray indray ilay amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 dia hoe anisoanao mihoatra ny taloha izy. Zany zavatra any dia tsy hoe tema foroporona ny tadidadavina fa tena tao anaty vavaka, tao anaty filomanosina, tao anaty fifadikanina no namoahan'Andriamanitra hoe izao ny zavatra tiako resahanareo fa izao ny zavatra hitranga amin'ny fotoana io. Dia izay no antony anasana ny anabavy rehetra ho avy amin'ny 29 oktobra etsy amin'ny Palais des Sports amin'ny 1 ka hatramin'ny 3 dia amin'ny 3 ka hatramin'ny 5. Averiko le fidirana amin'ny 1 ka hatramin'ny 3 lohahevitra dia hoe ampody ianao avy amin'ny fahababoana izy fa ny amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 lohahevitra indray dia hoe anisoanao mihoatra ny taloha izy. Ny alahady 30 oktobra indray dia famarana ny fito alahady izay resana hoe fanomezan'Andriamanitra fa ny zavatra ho resantsika amin'io alahady 30 oktobra io dia hoe diloilo vaovao. Isan'ny fanomezan'Andriamanitra ny ositra ary amin'ny fotoana io dia misy ny antsoina hoe diloilo vaovao. Baiboly dia milaza hoe manositra diloilo vaovao ny lohantsika isa-maraina izy. Ka amin'ny 30 oktobra io dia mandra-parivon'ny andro misy dirana anankitelo maraina dia indray hariva. Amin'ny 9 sasany maraina dia amin'ny 8 sasany sy amin'ny 10 sasany ny hariva dia amin'ny 2 ora sasany tolakandro. Fotoana tena goavana dia goavana io. Fotoana anaovan'Andriamanitra zavatra lehibe eo amin'ny fiainanao. Manasanao ho avy alamino ny programanao fa hiositra diloilo vaovao ianao dia ho hitanao izany hoe hameno kapoakanao Andriamanitra amin'ny fahasoavana, amin'ny famindram-po, amin'ny zava-tsy maro izay tsy takatry ny sainao hitranga amin'ny fiainanao. Izay no mikasika ny filazana izay tiako hampafantarina. Lavalava ihany ilay izy kanefa lehibe dia lehibe ny zavatra ho resantsika ary tsy tiako ho atao tsotsotra ilay izy fa mino fa voarianao ny zavatra izay resantsika izany. Ny antony ty fotoana fito alahady ity izay efa niteneniko anao teo aloha teo moa dia misy antony lehibe dia lehibe natonga reny anao ilay fotoam-bavaka hoe fa maninona no fito alahady ilay izy ary maninona no volana septambra sy oktobra no anaovana azy. Ao anaty baiboly dia misy fotoana anankitelo lehibe hionan'Andriamanitra amin'ny olombelona izay mbola hionan'Andriamanitra hatramin'izao. Ny voalohany amin'ireo
fotoana anankitelo lehibe reo dia ny fotoana ny paska. Ny fotoana faharoa ionan'Andriamanitra amin'ny olona dia ny fotoana ny pentekosta, ary ny fotoana fahatelo dia ny fotoana ny tabernakely. Ny fotoana ny tabernakely raha mamakytsika ny boky Levitikos sy ny Exodosy dia mazava be ao anatiny zany. Angamba ianao mety tonga dia teny sady hoe fangatsika hiverina hitandrana lalàna, fanganetsika tsy eo ambany fahasoavana. Ino tsara raha tianao fantatra ny andro ny fahasoavana dia ny lalàna ny manazava azy, satria efa voasoratra tany amin'ny lalàna sy ny mpaminany, ny salamo, ny zavatra hitranga aty amin'ny andro ny fahasoavana. Ka raha tianao ahafantatra an'ilay izy dia efa any le planiny. Tahaka ny hoe raha tianao fantatra ny endriky ny trano anankiray dia melosa ady dia tokony ho hitanao ny planinany, ny maketiny, sy hoe zao io trano. Melohany atongava le trano dia efa fantatra. Ka raha toka mbola tsy azonao tsaina hoe ohatran'ny hoe marina ny endriky ny testamenta vaovao dia ny testamenta taloha ny tena manazava azy. Ka zay no antony mahatonga antsika mijerina amin'ny testamenta taloha mba ho fantatsika hoe inona marina no hitranga amin'izao testamenta vaovao zao. Raha miteny ianao hoe tsy miverina mitandrina lalàntsika ka tsy misy an'izany hoe andeha hivena amin'ny zao Exodosy sy ny namana dia ohatry ny teteny hoe foany ny baiboly taloha na ny testamenta taloha, tsy zany no izy. Meko ohatra anankiray ianao, Andriamanitra hoe ady Andriamanitra ny fotoana, ary ny fotoanany ionany amin'ny olona dia ny paska sy ny pentekote ary tabernakely. Raha mamaky ny asan'ny apôstôly toko 12 fotsiny ohatra ianao dia mahita tsara fa Andriamanitra dia namangy ny vahoakany manokana tamin'ny fotoana ny paska. Nosamboriny Herôda tamin'ny fotoanandro i Jakoba ary nokapainy tamin'ny sabatra ny lohany. Dia rehefa hitan'ny Herôda mpanjaka fa faly tamin'ny jiosy dia ny mpanao politika moa dia zay rehefa tiany mpitondra fivavahana sy ny vahoaka ny zavatra ataony dia vao may izy mitohy manao an'ilay izy. Dia nysamboriny indray Petera tamin'ny fotoana ny paska, izany hoe melohan'ny paska. Dia tikasainy ho vonoina amin'ny andro ny paska izy. Fa tia ny zavatra nitranga rehefa nivavaka tsy akijanona ho amin'ny Petera ny fiangonana dia amin'ilay hariva le alohany hatongavan'ny paska iny dia nandefa anjely Andriamanitra namoaka ny Petera tao an-tranomaizina ary nanafaka azy. Ka rehefa tonga ny andro paska hamoaka azy Herôda mikasa mono azy dia efa tsy tao tsony Petera. Satria raha mamaky ny Exodosy toko 7:20 ianao dia mahita foy Andriamanitra hoe andefa ny anjeliko eo alohanao dia hitondranao any amin'ny tany izay namboariko, dia ho fahavalonao ary ho rafiny rafinao Zay exacta mihitsy no nitranga tamin'ny fotoana ny asan'ny apôstôly. Ny asan'ny apôstôly dia efa fotoana ny testamenta vaovao ary efa andro ny fahasoavana. Dia hitanao mazava ny tiako teny amin'izany. Raha ilaza ianao hoe testamenta taloha zany ka tsy manaotry izany intsony Andriamanitra aty amin'ny testamenta vaovao dia diso ianao. Fa mbola manaja ny fotoan'Andriamanitra hoe ity misy fotoana hanaovany zavatra. Tsy miresaka hoe andro volana tandremana ahako, hoe ny sabata sy ny namana tsy any ny tiako resahana, fa le fotoana zay efa voatendry hanaovan'Andriamanitra zavatra. Hitanao raha nametraka ny volona sy ny masoandro ary ny kintan'Andriamanitra dia zao voalaza ny Genesis hoe ho famantarana ho anareo amin'ny fotoana sy ny andro. Andriamanitra tsy manao zavatra raha tsy efa sehonanao meloha hoe izao ny fotoana anaovako zavatra. Jesosy raha tonga tetỳ tany dia nikany Jiosy hoe tsy izy ianao mpamitaka ianao. Toy izy Jesosy hoe nareo mahafantatra fa rehefa miangona ny rahona dia ho avy ny orana. Dia fantatrareo kosa izy zao vanim-potoana izao fa nareo mody fanina. Teny Jesosy tena zany dia zao efa fantatry ny Jiosy fa io le Mesia fa mody fanina izy. Satria efa tanteraka amin'ny fiainan'i Jesosy ray manontolo ny zavatra rehetra lazainy testamenta taloha. Inona tiako tenenanao amin'izany? Ny tiako resahananao dia eto. Ny ty fotoana ny fito alahady ity dia tafalatsaka tanteraka, tafiditra tanteraka ao anatin'le vanim-potoana, le fotoana anaovan'Andriamanitra zavatra dia ny fotoana ny tabernakely. Tsy mitovy ny calendrier ao anaty Baiboly sy ny calendrier ampiasaintsika izao. Kanefa tsy midika zany fa hoe le ampiasaintsika izao zany dia io zany ny calendrier an'Andriamanitra. Non, mila fantatsika hoe ohatr'izay ahoana alo anaty Baiboly mba ahafahantsika mahita hoe aiza ho aiza amin'ny vanim-potoana, ny fotoana misy atsika moa zany le izy izao. Ao amin'ny Baiboly dia manana taom-baovao anankiroa ny vahoaka an'Andriamanitra. Ny taom-baovao voalohany dia ny Paska, ny taom-baovao ny faharoa dia amin'ny fotoana ny volana fahafito, ny fotoana ny tabernakely izany. Io le fotoana ny tabernakely io dia amin'ny volana fahafito. Misy ny antsoina hoe volana fahaenina, izay antsoina hoe Elul, zay ny fiantson'le volana.
nitsika moa zany misy janvier février mars avril fa ao anaty baiboly le volana fahaenina indray a ny tsika volana fahaenina de volana jolay fa anaty baiboly ny volana fahaenina ny anarany de hoe elol ary ny volana fahafito de atsona hoe tishri zay no anarany ny tsika volana fahafito de ny volana fahaenina mantsy azafady nitsika dia volana jona fa ny fahafito ny volana aogostra fa anaty baiboly ny volana fahaenina de elol ary ny volana fahafito ny anarany de tishri amin'ny volana fahafito io a dia misy taona zay itsofana ny tropetra zay atsona hoe rosha shana io rosha shana io de le vanim-potoana fitsofana ny tropetra ino ny fotoana io le fotoana ny tombo avao ho an'ny zanak'Israely na marimarina koa ho an'ny vahoaka n'Andriamanitra zay ao anaty baiboly raha ohatra ka ny calendrier atsika nijerevana le izy de tamin'ny alahady 2 oktobra teo io fotoana io ary ny alatsinainy 3 oktobra de tombo avao ao anaty baiboly raha tsorina zany de zao io ny tena tombo avao fa tsy le hoe 31 décembre io ny tena tombo avao tsy miresaka ako hoe mitandrina lalàna zao fa miresaka vanim-potoana le fotoana n'Andriamanitra ao anaty baiboly so ny tiako azonao hoe raha ho avy Jesosy ny andro sy ny ora de tsisy mahalala fa ny vanim-potoana iaveny de fantatra ahoana ny amatarana azy voalohany amin'ny andro fahafito de andro fitsarana raha ny calendrier juive ny anaty baiboly de taona fa 777 5777 zany hoe mbola misy eo amin'ny 320 andro eo na 200 andro eo mahereo zany hoe 6000 moins 577 dia de feno le 7000 7000 moins 577 de mitra feno le 6000 zafady 6000 moins 577 de tapitra le 6000 de miditra amin'ny taona fahafito arivo miditra amin'ny taona enina arivo de fito arivo efa tsy hoe latsony zany ny tena marina tiako tenenanao hoe tsy mitovy ny calendrier atsika sy ny calendrier ao anaty baiboly zay raha resaka taona resaka volana indray ny vanim-potoana indray dia misy vanim-potoana maromaro anaty baiboly ny vanim-potoana iaveny Jesosy de anatin'ny vanim-potoana ny te atsona hoe vanim-potoana ny tabernakely ity vanim-potoana resahako fa tsy andro a vanim-potoana le vanim-potoana le volana io de hoe manomboka amin'ny volana tishria parapatonga ny volana intisy teo ny any amin'ny pasika zay atsona hoe volana biba eo anelanelo ny vanim-potoana io no avin'ny tompo tsy niteny andro a fa vanim-potoana ny resahako no zany tsisy afaka iteny aminao fa amin'ny volana jona no avy Jesosy na inona re na volana mars na ataoko hoe volana mai non fa mazava le vanim-potoana iaveny ataoko anaty fonteny fotsiny zay fa ny tena tiako atongavana de hoe eo zany hoe vanim-potoana fitsofana tropetra vitsy zay de misy ne le vanim-potoana le fotoana anankiray atsona hoe Yom Kippur indray a de le atsona hoe andro fanavotana be le grand jour de pardon zay ny fiantso azy dia vitsy zay a afaka 10 andro io zany ao arina le fitsofana tropetra zany hoe amin'ny 12 oktobra raha amin'ny calendrier atsika anjerena rehefa ndray zay a de misy am'izay rehefa aveo a le vanim-potoana am'izay ny fitoerana trano ratsakazo zay manomboka amin'ny 17 oktobra parapatonga ny 23-24 oktobra eo le vanim-potoana le tena vrai tabernakely le fitoerana trano ratsakazo zay hanaovan'Andriamanitra am'izay zavatra tsara ho an'ny vahoakany raha tsorina zany de zao raha mifijery ao anaty baiboly de zao 12 oktobra zany a amin'ny herinandro ambony dia eo le grand jour de pardon ity herinandro ity zany ao anaty baiboly de herinandro tokony ifadiana hanina iomanana zany akory tsy midika hoe alo tsara Jesosy lay mpisorona be ho atsika zay efa nifona ho atsika nanao fanavotana be fa ny tiako atongavana hoe raha miresaka fivadikanina dia satria hiditra ao anatina vanim-potoana vaovao ianao ilaina lasana bavy ny fanavaozana ny fiainam-panahy rafraîchissement spirituel mba hidiranao anatina vanim-potoana vaovao amin'ny fiainanao
tika zao ohatra rehefa tonga ny tombaovao de miaraba ny olona isika mame fanomezana isika de mandinika ny fiainantsikasika de malomplanina vaovao ny amin'ny taona isika exact tahaka izay ty herinandro ty ratsona dia herinandro tokony ifadinao hanina ivavahanao a dia ametranao planina hoe zao am'izay zay ny zavatra tiako tratrarina indray a amin'ny fiarahana amin'ny tompo herinandro ampitsarako ro zavatra ara-moraly tsy milamy maraitra ro zavatra fitondratena tsy milamy maraitra ny fifandraisako amin'ny tompo mila anesorako ny zavatra tsy izy rehetra ary ampiakarako ny fiainam-panahiko indray hitady an'Andriamanitra misimisy mba hidirinao anatin'le vanim-potoana zay antsoina hoe vanim-potoana fanambinana amin'izay lay manomboka amin'ty oktobra dika hatrany ampatonga ny volana mars any izavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao matoky efa voarainao ny zavatra zay ny fampiresahako taminao androany azadiny tongava amin'ny alady io hitanao fahita lavitra io ny fidirana amin'ny enina fito sasany amin'ny sivy amin'ny folo sasany ny ariva amin'ny roa ora sy sasany neny tanjombato amin'ny fiangonana saina dia amin'ny enina sasany amin'ny valo sasany amin'ny folo sasany ny ariva amin'ny roa ora sy sasany raha mila fanafano tongava mila départ vaovao sy famindram-po tongava ty ny fotoana nomezin'Andriamanitra anao a anjany zavatra izany amboary ny programanao fa tsy afaka ny siovany fiainanao zay ny fandarantsika androany manao velomanao ny tenako Bishop Patrick Andrenarivo avy amin'ny fiangonana saina samy mitomba fahasoavana veloma tompoko